ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba-tsika rehetra ry avako malala tratra ity talata fa 7 ny volana janoary ity. Faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika isan-tokantrano any ary manona ny fifalian'i Jesoa izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry avako dia ny bokin'i Jeremia mpaminany toko 4. Jeremia toko 4 ny ndiny 2. Jeremia toko 4 ny ndiny 2 ka hatramin'ny ndiny 9. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Fahadala ny oloko, za tsy mba fantany, za aza tsy misy saina izy, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia indry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. Nojereko ny tany ka indro tsy nisy indrika izy sady foana, ary lanitra koa ka indro tsy manam-pahazavana izy. Jereko ny tendrombohitra ka indro ny ororo izy, ary ny havoana rehetra ny ozongozony. Nojereko ka indro tsy misy olona, ary ny voromanidina rehetra efa nandositra. Nojereko ka indro ny samavokatra azy efa tonga efitra, ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehova, dia teo anoloan'ny firehetany fahatezerany. Fa izao nolazain'i Jehova, ho laony tany nefa tsy dia ho levonika avokoa izy. Noho izany dia isaona ny tany ho tonga mainty ny lanitra ambony, satria efa niteny zany sady efa nikasy zany ka tsy hanenina na hanatsoaka zany aho. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Fa amin'iny Jeremia mpaminany ity eto am-pelantanantsika ity ary mbola any amin'ny fiandohan'ny faminanian'i Jeremia mihitsy. Mbola azo lazaina hoe nandeha tsara ny toe-karena tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany. Nandroso ny varotra, nandroso ny fifanakalozana, lamina ny tany, ary nandrosona ny fandraharana tao amin'ny fanjakan'ny Joda aza. Saingy Jeremia ny raha in'Andriamanitra nanao hoe napafantatra za manao hoe raha tsy mibebaka amin'ny otanareo io nareo dia horingana. Satria lay toe-karena nandeha teo ihany, ny fiarahamonina ny lamina teo ihany, fa teo amin'ny lafiny ara-panahy dia niodina tamin'Andriamanitra ny Joda. Niodina tamin'Andriamanitra zany ny fokon'ny Joda, ny firenen'Israely atsimo, miodina tamin'Andriamanitra ary nanompo sampy, titena, tsy niraharaha ny fivavahana. Dia naniraka ny Jeremia Andriamanitra ndana hampafantaro amin'ireo olona ireo, tsy ny vahoakany zany, fa hitsahatra io fiheverany filaminam-piainana io, fa ho avy ahitsara azy. Mazava ho azy fa tsy neken'ny olona ny faminanian'i Jeremia, nenjehin'ny olona Jeremia. Ozy ny olona manao hoe manozona ianao, manozona firenena ianao, fa nahoana ianao no miteny an'izany? Fiainana milamina tsara ity ry Jeremia, izy koa ny ainonao amin'izany afatra teneninao zany. Jeremia zany ange mbola tsy tanteraka fa mbola ho avy. Raha mibebaka nareo dia tsy tanteraka zany. Raha mibebaka nareo dia miova Andriamanitra tsy mandringana. Fa raha tsy mibebaka nareo dia ho tanteraka tokoa zany, atsipriany mihitsy. Dia amin'ny andiny ny 12 ity dia miteny Andriamanitra manao hoe adala ny vahoakako, adala ny oloko. Raha anao ratsy mezakazaka izy, maika izy, fa raha anao ny soa dia tsy manao izy, tsy fantany akory. Adala ny vahoakako hoe Andriamanitra. Andriamanitra tsy niteny fotsiny hoe adala ny vahoaka na adala fa ny vahoakako izy. Zany neken'Andriamanitra mihitsy mahavahoaka ny reto adala reto jiosy reto zany, reto Joda reto, adala ny vahoakako izy. Ary inona no fahadalan'ilay vahoakan'ny Joda izay vahoakan'Andriamanitra? Dia ireo nitenenindreo voalohany dia izao: mora manao ratsy, haingana manao ratsy, mora mivily manao ratsy, tsy ary faharoa tsy mikasa anao ny tsara, tsy mahana finiavana anao ny tsara. Ny ratsy dia efa teneny ny bokin'i Jeremia mpaminany.
ny hoe manompo sampy, tsy manana fiantrana namana tia tena, tsy manana fiainam-panamitoetra tsara, manivaiva fivavahana, manivaiva rafim-piaramonina, tsy manaja olon-dehibe, tsy manaja ray aman-dreny, tsy manaja zay masina. Hitantsika eo am-bokin'ny Jeremia avokoa zany rehetra zany. Ary maika hanao ratsy izy. Hanao ratsy iny ny ratsy, ny kolikoly, zany resahan'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Hitantsika eo am-bokin'ny Isaia ny famonon'olona, ny fakalana, ny fanaratsiana, ny teny ratsy, zany rehetrany dia mahaingana ny vahoaka ny Joda ka nahatezitra an'Andriamanitra. Ary dia lay ratsy zany dia ratsy ataon'ny olona amin'Andriamanitra, ratsy ataon'ny olona amin'ny mpiarabelona aminy, ary ratsy ataon'ny olona amin'ny tenany mitsika azy. Dia hoy ny tompo miteny hoe indroara no jereko ny tany. Dikany teny hoe no jereko ny tany dia hitsara ny tany aho, mandinika ny tany ka hitsara azy. Ary toy rehefa ko malala mijery ny eto Madagasikara isika, dia izao ankehitriny zao dia mamperitreritra mihitsy itony nofinainy tony, toy ny faminaniana mihitsy makany amin'ny faritra atsimo ianao haitana nanoanana, betsaka ny nona ary betsaka ny olona mitsopinenana, tahaka tony teneniny Jeremia tony hoe foana ny tany tsisy olona tsony, makany atsimo anao dia haitany, maketo fovoatany ianao dia tazanao ny hainandro eto fovoatany, mbola zay olona mipetraka teto fovoatany nandritry ny 9 taona na 3 taona dia afaka ilaza fa tsy misy hafanana tahaka zany, mandoro. Ary tsy misy hoe volana tena ny volana janoary tsika sao efa 12 andro se dia tapitra ny volana janoary, fa nirotsakorana tsy ampy 4 centimetatra koa, zary maina ny tambary manodidina, ny vaky ambiaty dia antitra ny ketsa, maty ara ny ketsa, tsy misy tena zay tsy afaka mampidi-drano dia maina ny tanimbary, indrindra ireo ataontsika hoe sakasaka maina, zany reo tanimbary somary avoavo toerana maina. Makany Ambatondrazaka ianao zay sopotro Madagasikara dia maina ny tanimbary, maina volana janoary tsika sao ifarana raha ny tokony ho izy alohan'ny krismasy, fantatry ny tatsara etra zany fa alohan'ny krismasy efa vita ketsa hatram'izay teo amin'ny lafiny, fantatry ny tatsara etra zany, na dia tatsara tsotra dia fantatra hoe any amin'ny volana desambra raha ela indrindra alohan'ny krismasy efa vita daholo ny tanimbarin'ny olona tany aloha, efa tsy misy olona intsony mieny antsahantsahany zany hoe volana janvier zany mbola anitsa, zao mbola tsisy raha, mbola tsy mampiditra any, mbola tsy mandaka raha akory ny tantsaha afovoatany zany. Jerenao ny olana maro samihafa ny voankazo ara dia hitanao fa marikivy tsy ampy orana, hitanao fa misy voankazo tsy ampy tsony eny tsena le paiso mahazaratsika, paiso rakena zay teny fantatry ny ray aman-dreny zoko teo anao, dia hitanao marikivy tsy ampy orana. Ny poma mazay efa misy arana ray moa dia marikivy tsy ampy orana, marina fa ny faritra sasany misy orana fa tsy ampy ny rotsakorana. Ary dia hitatsika fa toy ny faminaniana mamperitreritra atsika ry avany toy ny mofinainy tony hoe fa inona no manahoana ny fifatrantsika amin'Andriamanitra. Marina fa betsaka fiangonana, marina fa betsaka ny kristianina mivavaka mamehy fiangonana, fa firy mory afaka malala ny kristianina, firy ny kristianina, firy eto Madagasikara, mba firy na eto Antananarivo reny vohatra fotsiny ary Antananarivo reny vohatra nge tsy misy afa-tsy fiangonana tsy ampy 50 sy ny manodidina, raha tambatra ao ny isan'ny katolika sy ny protestanta amin'ny ampy ny loterana tsy ampy 50 akory. Raha totalinao raha andeha atao hoe miaraka amin'ireo fiangonana mifandray amin'ny FJKM tsisy ronjato ampitombohy arivo fa voaroa etsy nefa 40 eto Antananarivo reny vohatra sy ny manodidina. Ary rehefa lahady ny andro
ny olona teo aloha ataoko roapolo taona taloha zao ny teninantsika zao zananalakely zany nge roapolo taona taloha zao tsisy mpivarotra rehefa lahady zany isotro zany nge roapolo taona alohan zao tsisy mpivarotra eny sotra zany andravoangy zany nge 5 taona alohan zao manginy iny arkady iny taloha mangina fitsangatsanganan'ny olona iny nosy iny fitsangatsanganan'ny olona roapolo taona 3 taona azo zao alahady ny andro feno tsena feno mpivarotra tsisy alahady tsisy fotoana ntsony hoe fotoana ivavahana tsisy fotoana ntsony hoe fotoana antomponan'Andriamanitra tsisy fotoana ntsony hoe fotoana andoliana fa fotoana itadiavana daholo ny andro ao anatin'ny herinandro de gaga ve isika arakaraka ny katsahana sy ny karoana ilay iverina hoe vola sy arena no antsira hoy ny bokin'ny Iakay manao hoe arakaraka ny tadiavanareo ny vola io ny antsira ny vola io anareo arakaraka ny anponareo sy ny fikiranareo amin'io ny tsananareo na ina hoy ny bokin'ny Iakay mpaminany jereo tsara osy fa mitahiry ao anaty arina loka anareo loka ny fanambaniny karakaraka ny tehirizanareo sy kelezanareo aina amin'io rehefa tsy apetrakareo araka tokony ho izy ny ara-panahinareo sy ny fanomponareo an'Andriamanitra de zao tsisy ninina azonareo atena mapetra afaka malala itony faminaniny Jeremia mpaminany momba ny hoe ahoana moa zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra raha toa ka tsy mametra-panotaninany amin'izay ary sika de mametra-panotaniny amin'ny endrika isy mivokatra ety ivelany mijery ny faharavan'ny tontolo iaina manahoana de eto ary de ho Jeremia mpaminany nijery Andriamanitra ary rehefa nijery ny tany Andriamanitra dia tsisy endrika tsony ny tany ozy sady foana mampatsiaro antsika ny Genesis toko voalohany foana dikany hoe foana de zao tsisy ninina itsony ary tsy zany ve ny vokatry ny fiodinan'ny olona vokatry ny fiodinan'ny mpanompon'Andriamanitra tsy firarahin'ny mpanompon'Andriamanitra n'Andriamanitra fa namaivanany ny ara-panahy de zao foana ny tany simba ny tany tsisy endrika etsony ny tany tsy ny ahavon'ny trano eto amin'izao tontolo zao akory ny manome endrika ny tany tsy ny ahavon'ny gratsielina manera-tany kory ny manome endrika ny tany fa tsisy endrika zany natren'Andriamanitra fa foana satria tsy asan'Andriamanitra ny nameno azy fa asan'ny fahotan'ny olombelona asan'ny fiodinan'ny olombelona tahaka ny tilikambon'ny Babela zany ny mameno ny tany fa lay asan'Andriamanitra tsara indrindra lay asan'Andriamanitra tsara rehefa vitan'Andriamanitra ny zava-boarin'Andriamanitra dia hoy izy manao hoe tsara fa tsy ohatsony zany asa tsara n'Andriamanitra zany foana ny tany rava ny ala simba ny ala toditra ny tanimbary toditra ny renirano ary io tenen'io manao hoe tsisy endrika itsony izy tsisy endrika itsony izy ary ny lanitra aza tsy manam-pahazavana raha mandeha makany amin'ny firenena sasany ianao de zao setroka mameno ny lanitra setroka tsisy kintana hitanao tsony makany amin'ny firenena maro any amin'ny tany mandroso avo de avo ny trano mezinezina ny trano aty amin'ny tany manitra manga ny lanitra zany zao tany etingazana tsisy endrika lavaka mameno azy lavaka any mameno ny tany aty amin'ny tany manitra aty amin'ny tany aty vao eny ambony fiaramanidina ianao de mahita ny Madagasikara feno lavaka ila hitomany hoe zao ve sisy Madagasikara mandeha makany amin'ny tany mandroso ianao mandeha toe mandeha makany Azia ohatra de tazanao setroka mameno zany faritra any Inde setroka isan-karazany manamaizina ny lanitra io tenenin'Andriamanitra vokatry ny fiodinan'ny olona tsy ontsony lay endrika ilay tany tsara namboarin'Andriamanitra lay ala lay zava-boary nataon'Andriamanitra tsy ontsony ary moa ny teneny manao hoe andininy fa 7 hoe lanitra de endry tsy manam-pahazavana tsony tsy tazana tsony kitana nijiron'ny olombelona mameno ny hazavana eny amin'ny arabe tsy tazana tsony ilay fahazavana mikitana fahatsaran'Andriamanitra apetrany eny amin'ny lanitra tsy hita tsony zany andininy fa 7 de izy manao hoe mijereko ny tendrombohitra ka indro ny orooro jereko ny tendrombohitra le hoe ny orooro de zao tsy hoe ny orooro loatra fa tsy mahajoro tsony korotsaka ilay tendrombohitra zay ny dikany io miotsaka ilay tendrombohitra jereo tsara fa raha makamy ny faritra Ambatondrazaka eny ianao fantatry ny mponina erany Ambatondrazaka zany
fa izao lay tendrombohitra manodidina n'iny farihina loatra na iny laka loatra iny miotsaka mameno farihina loatra manoditra n'ilay antsoina hoe zetra na ilay antsoina hoe iny zozoro manodidina ny lakana loatra iny antsoina hoe zetra na tonga teny hoe bako zetra dia mirotra miotsaka ny tendrombohitra manodidina ny laka loatra manoditra ny laka loatra tsy laka loatra ihany fa na mandeha maka ny tasy ianao ny tendrombohitra manodidina ny farihiny tasy io fa mirotsaka manoditra ny farihiny tasy tsy iny ihany fa mitotitra ary tsy eto Madagasikara ihany fa be deabe ny farihy maneran-tany totitra zay manakaiky tendrombohitra de totitra io teneny faminaniny Jeremia manao hoe ny tendrombohitra tsy mahajorotsony zany hoe ny tendrombohitra de miotsaka rava tsy fahotan'ny tendrombohitra fa tendrombohitra ve anoty fa noho ny fahotan'ny olombelona noho ny fahotany tsy ny olombelona rehetra koa aza fa noho ny fahotan'ny mpanompon'Andriamanitra ny vahoaka ny fodian'Andriamanitra ny kristianina zany mahatonga faravany tontolo iainana izy manao angaza ihany jereko ny tendrombohitra ozy ary ny avoana rehetra de io miozongozona ny avoana zay natao honenany ny olona ny avoana zay natao itoeran'ny fonenany ny olona tendrombohitra atao itoeran'ny zavaboary izy manao hoe andiny fa 5 nijereko ka endry tsy nisy olona ary ny voromanidina rehetra efa nandositra tsy zany ve hitantsika le afaka malala afaka mijery an'izany ianao amin'ny toerakafa any amin'ny Afrika na any Eropa fetra Madagasikara anao de vao maika mahita an'izany hoe tsisy olona tsony mitsoponenana ny olona satria nahoana efa miotsaka le tendrombohitra manoditra n'ilay loasa fambolena manoditra n'ilay tambary fambolena manoditra n'ilay fivelomana rehetra mandositra ny olona tsisy olona tsony ary ny voromanidina aza efa lasa findramonina voromanidina raha tsy ringana aza fa le avako malala ity soratra masiny ity tsy hoe zavatra misavoana akory fa tena boky mivelatra amin'ny ankehitriny mihitsy hoe ry malagasy io mametra fanontaniana aza metra-panontaniana amin'ny efa maninona ny tontolo iainana noho izao na inona natao ny tontolo iainana fa efa nahoana moa Andriamanitra niotina taminao atsy miverina aminao toy izy ny ambany eo ndiny fa 520 nojereko ny sa ka tsy mahavokatra efa tonga hevitra izy tsy mahavokatra tsony ny sa hitatsika miary araka ny voatanesantsika teo tsy mitsahatra amin'ny tompo hitatsika ny faritra tsony hoe désert mihitatra anarivo ny analina anetsy ny hektara isa-taona ny fihitarany antsoina hoe désert na efitra isa-taona betsaka ny tany miangazana mifindramonina ny olona makany an-drenivohitra lasa manavesatra ny an-drenivohitra mangataka mangalatra manao asa tsy ara-dalàna tsisy olona tsony any ambanivohitra tsisy fambolena intsony zany rehefa ko malala ange tsy hoe angana fa zavatra iainina nankehitry ny faminaniny Jeremia mpaminany de mamiteny ihany izy manao hoe ary ny tanànany rehetra de rava teo anatrehan'i Jehova afaka malala mandeha mena varatra ny Antananarivo ngenao jereo reo vohitra tranainay manodidina Antananarivo fa betraka ny tanolo betsaka ny rava mandeha mena tsy mikely ianao amin'ny ambanivohitra mbositra ambanivohitra maty sy ny sisa rehetra iny de zao betsaka ny tananaolo le afaka malalo mivelatra eto analohantsika ty mofonay ity am'izao fotoana mampitaraina mafy atsika zao aizany rano tapaka ny rano tapaka ny jiro lalana simba ny fiainana misarotra sakafo misarotra tadiavina le afaka malalo manome vahaola ny Jeremia mpaminany ndao hibebaka mibeba ho an'ny tenanao ho Jesosy ndray maka tamin'ireo vehivavy nitomany azy tomany an' Jesosy ny vehivavy fony Jesosy mitondra ny azy fijaliana mikapoana ny ratraina nitomany an' Jesosy ny vehivavy rehetra tsy moolo ny fo ro mpanaradia azy mpianatra ry Petera sy ry Jona sy takisany ny hery fa ny vehivavy zay mpanaradia an' Jesosy Marta Maria tomany ny tradradratra movatsitsika kehitriny mieritreritra hoe anahoana ny fiangonana ao arindrinao anahoana tomany ny fiangonana tahaka ny sary ny vehivavy nitomany an' Jesosy tsy afaka kory fa sary ny fiangonana vanim-potoana kehitriny nitomany an' Jesosy tometrehitra manao mbola kristianina fetsika nitomany anahoana ny fiangonana ahoana fiaina kristianina ao arinao sy ho Jesosy niteny hoe aza mitomany aho fa mitomany io an'ny tenanareo
sy ny zanakareo rehefa ko malala mibeba ho an'ny tenanao sy mibeba amin'ny otanjanakao otany firenenao teny foantsika mananahoana moa zany zao fiangonana ahoana moa zany zao Jesosy mampalahelo ianao tsy vita ny edidy mampalahelo ny fiangonana tsy vitan'izao dia hoe tomponao tenanao tomanina kehitriny ny tenanao itomanina fa na ny tany itsahanao aza mamay mangotraka na ny taloloavinao aza mangotraka miditra anaty fiarakodianao mamay zay raisy ny tananao mamay za mitomany ho an'ny tenanao o Jesosy ary mitomany ho an'ny zanakao ry havako malala antso fibebaha ity ataony Jeremia mpaminany dia atandrifa antsika amin'ity mofonay ity tokony hidradradratra hitomany isika manoloana ny fahorian'ny tany sy ny fahoriana lalovan'izao tontolo zao ankehitriny hahitany aretina tsy visina asa sambatra ianao raha mbola omen'Andriamanitra anjara sakafo eny tokoa sambatra ianao mbola omen'Andriamanitra anjara tafitrano isitrihana ao anatin'izao hafanana zao sambatra ianao mbola omen'Andriamanitra rano sotroina hidiovana amin'izao haitany zao fa izao atraiza afako malala ndao hibebaka ndao angataka amin'Andriamanitra ndao angataka famindram-po amin'ny tompo kehitriny mamela anay fa ny tompo manao hoe adala ny vahoakako inona ny mahadala antsika tsy mety mino ny fitiavan'Andriamanitra tsy mety mahatoko ny fitiavan'Andriamanitra mana maritena ny tsara ny hafa ho diso mieritreritra ny tena ho tsara noho ny hafa mandrakany mieritreritra ny hafa ihany ny ratsy fazatsara na ko tsy mandray andraikitra manoloana ny fahavoazana sy ny faharatsian'ny fiarahamonina dia hibebaka ry havako malala dia hibebaka dia atsiaro ity tenin'ny Jeremia mpaminany ty ho miantefa amintsika kehitriny adala ny oloko adala ny vahoakako hoe Andriamanitra mitomany miseto adala ny vahoakako tsy misy saina izy tsy mieritreritra izy tsy fantany lalana tokony izorana inona ny tian'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra kely afako malala ny kapoka ny olona tsy izay loatra fa ny fahotan'ny olona mihitsy mahatonga ny zavatra tahaka izao dia hiverina amin'Andriamanitra ry havako ary dia anatin'izao vavaka mangina izao anatin'izao tombavaka izao dia mivavaha ho an'ny tenanao vavaha ho an'ny zanakao vavaha ho an'ny piraitany razana aminao mibeba ho an'ny firenenao mba ho tsy ny mba tsy ny fahavoazana na ny faharavan'ny firenena no hitan'Andriamanitra fa mba maso ny famindram-po maso ny feny fitiavana no hijeren'Andriamanitra ny tendrombohatra ka havokatra ny tendrombohatra ny maso ny feny fitiavana ny hijeren'Andriamanitra ny sa ka mba havokatra indray ny sa maso ny fitiavana ny hijeren'Andriamanitra ny avoana sy ny tanety ka mba hahatonga ny mponina ho tamana sy ny vono manidina ho tamana amin'ny toerana misy azy indray hivavaka isika Tompo menatra anao zahay impirimpiry no tsy ampahafantarinao anay tsara impirimpiry no tsy efa miara-nenina taminay ianao impirimpiry no tsy efa mitaonana hibebaka ianao saingy adala ny olonao tsy manam-pahalalana tsy ekenao marina ny teninao hany ka raha mijery ny tany ianao dia faharavana fahasimbana nosombanay ny asan'ny tananao lay tsara nataonao rahavany fahotanay zay asan'ny tananay mpanotana heverinay sy tonononay ho tsara fa ny asan'ny tananao feny fitiavana tsy tandremanay mamelahany erokay Tompo raha toka miodina aminao zahay mamelahany erokay fa mpanota mahantry zahay azavelanao rava ny asan'ny tananao azavelanao rava ho lao ny tanananay be famindram-po anao Tompo eno hivavaka izahay amin'izay rehetra mampalahelo anao nataon'ny piraitany razana aminay nataon'ny zanakay dia hifonanay aminao Tompo fa meteza
idina anome naisena endry hanamboarana iny asan'ny tananao mety iza mindra foamboary ny asan'ny tananao tompo avelao eloka izahay sitrano zahay sitrano ny taninay amin'n'any Jesosy Kristy tompo nanao nkatahanay izany famelan-keloka izany ary andrandranay valimbavaka ho fanasitranana anay amen.